ia dia avivaliana lehibe indray raha lasana vamalala no irana amintsika amin'izao fotoanan'io izao a tonga ny fotoana zay rahantsika eto ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiembenana zay rahano amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny akimédia ny mpikambana anatin'ny vavaka fiembenana indrindra ny groupe zay maresy a dia fanomerabantsika rehetrarehetra zay mivady a ny tenako a radio rakoto salama dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy zay tratrantso eto indray androany ohatry ny anabavy Karaka ngamba nitako niditra voalohany teo a dia avy eo anabavy Lovasoa dia tahitopy anabavy Lovasoa ny anabavy Karaka Lalatojo Riri Barasta anabavy Aina anabavy Aja Marijô Maeva Tina Rakoto Arzaka Sidonie Angela Iaja efa voatenako teo Berta Aimé Angela Itody tahiny Jesosy tsika tsirairay avy a tsika rakoto dia fiadana tompany hanapaka anatsika tsirairay avy matoky sy mino ary havana malala fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity matoky sy mino fa tsy ho diso fanantenana indray ianao a raha ohatra hoe hiaraka aminay eto androany ny ataontsika eto moa dia hiaraka tsika amin'ny adin'iray sasany latsaka eo a hieno hira hieno toriteny hivavaka dia matoky aho fa raha misy olona eto manaraka anay eto dia kivikivy zany olona zany a io zao anabavy tahiny tompo anabavy Fenina Rakoto Lantony Irina Iasina Ranay Voarson tahiny Jesosy fa zao natao an'ny olona kivikivy mihitsy eto natao an'ny olona le somary matatahotra ireny hatrika an'le rapitso le tsika le ohatry ny somary tsy mahita tory amin'ny alina le ohatry ny matahotra ny anofo ratsy amin'ny alina natao anao mihitsy ty fandarana ty nefa koa rehefa afaka tamin'izany ianao a raha tsy ao anatin'izany dia zao amboatra ny mandrakizay koa tsika alleloia amboatra fifandraisana akaiky a amin'Andriamanitra tahiny tompo anabavy Marie Rafa anabavy Beky anabavy Olga Ranoroso dia fiadana tompo amintsika rehetrarehetra zay ary no ela fa liva RND zany androany vao hitako teto dia fanomerabanse zay a tonga soa dia tongava indray eto rapiso raha hitanao fa nampaherinao teto androany mino zavatra rehetra dia andaontsika aloha hivavaka itsika vavaka izao fandarana zao mba tena ny fanamasina toy kasika tsika rehetrarehetra ny tokantrano any a andao ampandrotsika ny anabavintsika Rodine avy atsika hoety a izy a no hivavaka ho an'ny fandarana tahiny tompo anabavy Rodine tahiny tompo daholo antsika rehetra dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy mbola hiara hivavaka antsika Jesosy malala o mbola faly misaotra anao izahay amin'izao fotoana anio izao satria mbola nitantaninao izahay nandritra n'iny tontolo andro iny ka tratra izao alina izao tsy ny herinay tompo natratrarinay izany fa noho ny hery avy aminao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao izay asevinao aminay tsirairay avy Andriamanitra dia ka mbola velona amin'izao alina izao izahay Jesosy malala o dia izany no hisaoranay Andriamanitra amin'izao fotoana anio izao ankehitriny Andriamanitra ndreto izahay tsirairay avy dia tonga amin'ity toerana ity izahay Andriamanitra andeha hiaino ny teninao izahay andeha hiaino izany fampihirezana eo aminay izahay tompo raha misy izay zavatra izay tsy mety nataonay nandritra n'izany tontolo andro izany dia hifonanay izany Andriamanitra avelany koa tsirairay avy mamindrafo aminay ianao Jesosy malala mangataka aminao izahay mangataka ny fanahana masina ary tsaho eto aminay Jesosy malala ny fanahana masina ary omeo anay Andriamanitra ny hery sy tanjaka ao aminay tsirairay avy izany amin'izao androany izao Jesosy dia tonga eto Jesosy hifandimbety ny mpanomponao izay hitonga izany teny izany dia mangataka aminao Andriamanitra omeo fanahy masina izy amin'izao fotoana izany mpanomponao izay hitonga ny hafatra eto ampaharaty ny masina Andriamanitra ary tendreny lelany izay hiteny izany teny izany engane tompo izay teny izay entiny eto Andriamanitra mba tsy hisy very na leteraray aza dia mangataka aminao Andriamanitra hanatanteraka izany Andriamanitra hanampita izany ao amin'ny mpanomponay izany mba hahatanterahany izany toriteny izany ary angatahika aminao koa Jesosy malala izay misy olona izay hitady handeha hiaino izany teny izany Jesosy izay handeha hiatrika izao fotoana izao Andriamanitra dia afiangano izy. Fiangano diany Jesosy mba ho tonga soamantsara eto izy
raha manao asa izy jesosy da io izy mba hahatratraran'izao fotoana eto anio zao. Ndeto koa jesosy malala ho ny vahoakanao izay hiaino zany teny zany. Mitoera ao amin'ny tokantrano isan'ny tsirairay avy anao Andriamanitro, ary tsaho amin'izy ireo amin'ny fon'izy ireo jesosy ny fanana masina mba hazahoan'izy ireo izany hery sy tanjaka avy aminahy izany, ary mba hofikitry ao ampony isan'ny tsirairay avy izany teny izay hafahafa izany Andriamanitro. Izany jesosy no hangatahnay eto satria ny teninao izay teny mahavelogna anay azahoanay fahasambarana izany. Engane jesosy ny asan'ny devoly azavela hanjaka eto Andriamanitro, didina soroahana any andafika-ny eny any amin'ny farihy meritrafo anjarateran'ny devoly, azavela hanjaka amin'ny tenany tsirairay avy, ary indrindra ny fitaovana izay entiny eto anano jesosy io hiaro izany. Ny ranao Andriamanitro handrakitra izany fitaovana izany, ary izay mpanomponahy izay tonga firenena Andriamanitro hanano hanatanteraka izany, ary mpanomponahy izay hamelabelatra izany Andriamanitro dia apetraka eo aminao. Matoky anao izahay jesosy malala ho, dia eto koa ianao hanatanteraka izao fotoana izao. Misaotra reo, misaotra jesosy malala ho, ananotera sy ajary ny voninahitry mandrakizay. Alleluia, amen. Saotra betsaka ny bavirotinitsika tao anatin'izay vavaka izay. Andoharantsika aloha hieno hira. Ao anatin'ity hira ity tsika io manko manaka baiboly aka firana, tsy firana fa stylo so dia mba hainao te zavatra nao rinan'ity ten'Andriamanitra ity. Dia eny ten'Andriamanitra izay hoentin'ny rahalahintsika Jonathan avatsy Alemaina indray tsika androany, izy no hitondratsika anatin'ny ten'Andriamanitra. Tany tompo sady manarotra miarabany Anabavolovasoa, Mama Valtina, Terira Albenja, Marie Angeline. Alléluia. Tsika rehetrarehetra. Tany tompo ary dahory meno finaritra zao ravana malana. Ity ity mahafinaritra be izy ity, ira tena niainana tany aloha tany izy ity. Tena teo anoloan'ny alitara mihitsy nirana tamin'izany fotoana izany Jesosy tsy Jesosy tsy harena nomeko anao androany. Ary mikasika an'izany mihitsy no toriteny iainantsika androany. Tsy harena nomeko anao tsy vola, tsy harena fa ny tenako mihitsy nomeko anao. Mino finaritra tsika rehetrarehetra. Io koa antsika anatin'izay ieno tenin'Andriamanitra, mino finaritra ary. Betesare ianao, Betesare ianao iaino ny fifonako, kazilaozanao mihodinao dia tsy mendrikanao, fonjeo fa vitanao, fonjeo fa mitala. Aza dia ny fatezeranao no aza ny fatezeranao na aoka mba hoaniko ny famindrampoa satria mankataka an'izany famindrampoa zany. Tao anao dia izinano nampanadia kanefa tsy mba isinety hanazavafay nefa tiako tsapanao tompo fa ninonino nanjoa niankode natuka tuana sangiamizao faoriko izao iza ninonilay Vai Jesosy, vai zampay. Tsika rehetra iareteny hoe tsy Jesosy tsy arena nomeko anao, tsy volamena tsy manana an'izany zay Jesosy fa ny tenako mihitsy tsy manaiky Jesosy raha tsy tahinao androany ka ny feoko masambatra Hallelujah.
sy volamentsika tsy manana ry havana malala andao ny tena atsika mihitsy nometsika an' jesosy androany ao jesosy fitiavana manekenao an'izany manoana ny rehetra efa lavo izy sotra jesosy eo akaikiny zay miantso azy miantra sy mamindra fo mampitraky izay zay rehetra mitanondrika androany a apitrakan' jesosy ianao manasitrana ny aretiny izy tsy manisa eriky izy mendrika io evoninahitra sotra jesosy a alleluia hitako ny kitana mamirapiratra ny volamena sy vatosoa efa hitatsika izany miareniny tena tsy ampy anefa reny jesosy raha tsy eo le tomponay jesosy ny arena miavaka sotra jesosy raha saina misafidy a zako mitovhevitra amin'ny pirio tsy ambamba kory hitafidy jesosy mpanapaka asandrato ny tananao dia tena hoe tsy jesosy a alleluia tsy arena nomeko fanao tsy volamena fa tsy manana jesosy a fa ny ananako tompo a tena ko atolotra anao amen tsy anaikitsika androany raha tsy tahin'andriamanitra ry havana malala asandrato ny feonao sotra jesosy tsy arena nomeko anao tsy volamena ny tenako jesosy a halleluia tena zay ry havana nanao an'izany izy zany taloha izy ianao tena tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe raha maso tsy ohatry ny ahoana ny latsaka tamin'izany tamy mandrosany amin'ny alitara eny tamin'izany mihiran'izany izy zany fa tena mahafinaritra fanolora-tena tena hoe tena tsy manana jesosy volamena sy volamena fa ny ananako ny tenako mihitsy halleluia tsisy vidiny amin'andriamanitra zay dia mondra sy ny sisy zany fa io tenanao io fonao io tiany ange io e ary rehefa io nomenao azy ndraindray tsika miteny za jesosy tsy mba manana nininona fa tsy io voky io a andriamanitra ko miteny ka io nge tsisy ninona ilaiko any aminao fa tsy io ange raha misy aminao mbola misalasala mbola tsy nanolotra ny fiainanao an' jesosy a dia atolory anazy raha tianao hoe anana fiainana mahafinaritra dia atolory anazy io eto eo an-tanany tsy haiko mety misy zavatra hoe efa simba mihitsy fa eto eo aminy mety fo efa potipotika rotodrotika mihitsy mety eo aminy mety fiainana efa tsisy raisina tsony reny mihitsy ny spesialiteany mandray an'ireny sy mamboatra an'ireny raha misy olona mandray eto androany mety misy olona mbola tsy nandray an' jesosy zany ravana tena miteny anao e fa tena nisy fotoana tena olona efa andeha hiamaky trano sendra meno antso ohatr'izany tamin'ny amina toloteny amin'ny radio sy ny sisa za tena teneniko anao misy olona antevany zany teny zany eto androany andeha hamaky trano reo olo reo efa andeha hivoaka ny trano le rahalahy sendra namatika radio
alohany anapikala tena eno kely zay mety andeha hamaky trano kamby ianao mety andeha hamon'olo ianao am'izao fotoana zao za teteny aminao izy le ao amin'ny le olona mitoroteny tamin'ny radio mila ny fonao io jesosy ohatry ny taitra izy de mbola ohatrany tsy de fa eny am-pandehanana andehanao fotoana amin'ny namany andeha hamaky trano voakasika ty foko ty ve ahoana foko ve de mba ilainy jesosy zary mpamaky trano verinao aminazy foana ilaiko io fonao meo ahy io fonao anaka tolory ihany fonao fa nyverina izy ry avana tsy nandeha namaky trano verina atao an-trano izy mitedaviny le onde nisy le ino moa le nisy an'le torite ve hijanona intsony tsy hita tao ntsony fa ny zavatra nataony efa voatsindrona ny fony nivavaka izy tsy namaky trano ntsony izy niala tamin'ny ratsy fanaony ka za teteny aminao fa misy olo le to any ambadimbadika any iantefana teny ohatr'izany io fonao io tena tiany jesosy io de atolory azy fa ainy no mamboatra an'io ainy no mikarakara an'io aza miteny anao hoe tena foko ty ve de ainy io iano tena andriamanitra tsika hoentin'ny rahalantsika Jonatana amin'ity androany ity anabavy Gracia Marie androany vitako eto lantony irina ary any Rosina zany hitako avo androany mama ny valitina mami efa eto foana nolo malala se eno tahiny tompo hitako hoe tianareo le hira teo za koa ty be an'iny fa loretena be fifoa fifaliana fita tahiny jesosy daholo zay ary ela fa andaontsika eny tenin'andriamanitra avy hatrany rahalahy Jonatana hitondra tenin'andriamanitra amitsika tahiny tompo ary rahalahy Jonatana de mbola faly manona fiadanany tompo amintsika tsirairay avy amin'izao andro ankehitriny zao de andrean'ny tenin'andriamanitra avy hatrany ary tsika ry havana malala de zany tenin'andriamanitra zany de hitantsika ao amin'ny bokin'ny Mika ao Mika toko fahaenina ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo ao Mika toko fahaenina ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo de rehefa hita zany teny zany de vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe inona no entiko manantona an' Jehovah tsy miondrika ao anatrehan'Andriamanitra izay ny amin'ny avo anatina azy tondra fanaritra ho dorana sy ny omby lahy kely iray taona vao ho sitraky Jehovah va ny ondry lahy arivo na renirano dilolo iray alina anolotra n'ilay matohako noho ny fahaditsoko vao na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko reo olombelona efa naseho anao izay tsara tsy izay ilain'ny Jehovah aminao de izao ihany ny anao ny marina sy ny ho tia famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena amen manontany teny eto ry havana malala ny mpanompon'Andriamanitra hoe inona no entiko manantona an'i Jehovah tsy miondrika ao anatrehan'Andriamanitra izay ny amin'ny avo manontany izy ry havana hoe ahoana ny fomba na ahitana an'izany Andriamanitra zany ahoana ny fomba ahitako an'izany Jehovah tompony tompo zany mpanjaka amin'ny mpanjaka ilay nahary izao tontolo izao inona ny zavatra ho ataoko ahitako anazy de manontany izy anantona azy amin'ny fanaritra ho dorana vao izy sy ny omby kely ray taona vao sa ho sitraky Jehovah va ny ondry lahy arivo tena tady ny fomba rehetra mihitsy ty mpanompon'Andriamanitra ty ry havana reto mpanompon'Andriamanitra reto hoe inona ny fomba ahitana anazy fanaritra ho dorana aveo izy sa omby kely iray taona ho sitraky Jehovah kory aveo izy zany ondry lahy arivo zany satria de fantatra ry zareo ry havana fa Andriamanitra de lehibe tena hoe tompony tompo ka zany mampatonga anazy reto manontany fanontaniana hoe inona ny fomba ahitana an'Andriamanitra zao ry havana tsika ry havana raha iona amin'ny olona manam-pahefana anankiray ataoko hoe iona amina président tsika de raha iona amina président zany ry havana mety tsy iona amin'izany kory ary tsika mety tsy ho tafiona amin'izany naoviana hoe hiresaka aminazy zany fotsiny satria ry havana de tena zavatra tsy misy matetika zany hoe iona amina président zany fa de tena hoe zavatra mety tsy ho izy kory ary aloha zany fa zao raha iona ary ianao de mbola mila zavatra maro mbola mila mety manao rendez-vous ianao mety tsy haiko inona ny zavatra ho ataonao vao tafiona amina président zany
dia eto ry havana reto mpanompon'Andriamanitra dia tena manontany tena mihitsy satria dia Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra tompony dia manontany tena izy reto hoe inona reny no ahitantsika an'Andriamanitra, nahatra fanatitra hodorana ve tsika? Ombola kely arivo ve no mentsika anazy? Fa zao ry havana, ty Andriamanitra ivavahantsika ty ry havana dia Andriamanitra tsara, tena Andriamanitra tsara ty Andriamanitra tompontsika ty. Andriamanitra ry havana dia tsy mitaky inona aminao, tsy mitaky zavatra betsaka aminao izy, tsy mitaky harena izy, tsy mitaky tsara tarehy, tsy mitaky bika aman'endrika. Fa raha izany ry havana nitakin'ity Andriamanitra ivavahantsika ity dia mety maro no very. Na za miteny ty ry havana mety tsy hitory teny eto kory na raha zavatra ohatr'izany nitakian'Andriamanitra. Fa zao ry havana, zao no mahatsara an'ity Andriamanitra ivavahantsika ity dia zao ihany ny zavatra mba angatahany. Dia ilay hitantsika tao amin'ny toko fahavalo teo, ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany ianao ny marina sy ny tia famindrampo ary ny anaraka ny Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Haleloia. Zao any ozy ny ten'Andriamanitra ny tadiaviny aminao dia ho tia ny marina ianao dia andeha famindrampo ary ho tia fanetretena. Ianao ry havana, zao raha tia eo amin'Andriamanitra ianao dia zao any ry havana, tsy mitaky inonanao izy araka ny efa noteneniko teo, fa zao ihany ozy izy ho tia ny marina ianao, andeha amin'ny famarinana sy ny famindrampo. Ianao ry havana raha mbola ao anatinao ny lolo-po, ny fahatezerana sy ny mety zavatra mameno fonao dia ankehitriny ry havana, raha tia eo amin'Andriamanitra ianao, raha tia hitanao zany Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zany, dia tsy ho aiza ry havana, adino zany ry havana fa mandehana amin'ny famindrampo. Dia zao indrindrindra ry havana dia lesina efa fahentsika foana rehefa ampianarina antsika mpanompon'Andriamanitra foana dia zao ny ananantsika Andriamanitra ry havana dia tsy tia olona mirehare, tsy tia olona mieboebo, tsy tia olona mpanandra ten'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra zany ry havana. Fa ianao raha tia hitan'Andriamanitra ianao dia manana fanetretena. Andaontsika ry havana dia amin'izany fanetretena zany fa izany fanetretena zany ry havana dia fomba anankiray ahitantsika an'Andriamanitra. Dia za ry havana tia hampahery anao rehefa mahita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao ry havana dia tena tsara zany ry havana. Za ry havana dia tena mahatsapa fa Andriamanitra rehefa miaraka aminahy miasa teo amin'ny fiainako. Indraindray ry havana malala misy zavatra angatahako, misy zavatra iriny foko ry havana eo amin'ny fiainako dia tena mihahiahy indraindray, tena matahotra hoe Jesosy ahoana nanaovako an'ity. Fa rehefa ankiniko aminazy ry havana, rehefa apetraka eo am-pelantanany dia tena tsapako ry havana fa tena mandray an-tanana izy ary tena amin'ny fomba tsy takatry ny saiko ny fomba iasany ary tena tsapako fa manana fiadanana, tena milamina ny fiainako satria ny Andriamanitra tompontsika ry havana dia Andriamanitra lehibe. Ka zao ry havana, Andriamanitra tsy mitaky zavatra aminao izy fa ny tadiaviny aminao dia ny andeha hanana ny famarinana sy ny famindrampo ary ny fanetretena. Fa zao ry havana, mandehana amin'ny famarinana ianao dia vonona handray anao Andriamanitra ary efa niteneniko teo rehefa mandray an'Andriamanitra ny fiainanao ianao dia ho hitanao ny hatsarany, ho hitanao ny fahalebiazany sy ny heriny eo amin'ny fiainanao. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary ny fiadanana kosa napaka amin'ny fontsika tsirairay avy izay nandrehany izany ten'Andriamanitra. Amen. Haleloia. Misaotra betsaka an'Andriamanitra. Misaotra an-draharaha Jonatana tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay. Androany moa misy fotoana tsy dia tadidy tsara nareo teo ovinana teto fa rahalahy Jonatana koa androantsika niheno tamin'ny radio dia variana be fa tamin'ny nisy toriteny tamin'ny 2018 dia efa tao rahalahy Jonatana reraka tamintsika tamin'ny 2018. Ho antsika izay mbola tsy mahalala moa dia efa mandeha foana ny onjam-peo antsika ny Aki Radio 3w.andramokaizaho.com dia mandeha andro aman'alina. Ianao zao amin'ity andro ity raha heno kely dia azo izy mandeha andro aman'alina. Tapahana sao dia tapahan'ny Facebook ny
ny fesiny toritentsika andro hoe misy raha teny anglisy hafa fa mandeha andro aman'alina ny onjam-peo atsika www.andramokaizaho.com maki radio a de afaka mihaino foana ianao zany hoe naiza naiza zany toerana misy anao amin'ny renabavy Angela zao amin'ny 4 maraina any ny renabavy Jenny zao mbola andro atoandro be a de inona moa fa tsy de afaka mihaino foana tsika misy toriteny foana ao ary toriteny tsy miverina ny eo fa toriteny efa taloha ka zao misy foana taddio eto amitsika eto tena feno toriteny de amiray amin'ny 4 amin'ny 7 maraina amin'ny 10 maraina amiray amin'ny 4 amin'ny 7 hariva amin'ny 10 alina misy toriteny foana alleluia eny ary zay ny toriteny lala Jonathan za moa eto manampinampy kely fotsiny fa voalaza ny zavatra rehetra mika toko fahenina de ny fahenina izy teo ka hatramin'ny fahavalo izy moa mika de anankiray a ao am-baiboly misy atao hoe mpaminany be de mpaminany kely de misy mpaminany kely a 12 natsangan'Andriamanitra ao amin'ny baiboly ao manomboka ao amin'ireo Osea zany a ry Joela ry Amosa 12 zany de mika ny fahenina ry Joela ry Amosa ry Obadi ry Jona ry Mika ry Naoma ry Abakoka ry Zefania ry Agai ry Zakari ry Malaki reo zany a le atao hoe mpaminany kely zany hoe tsy de mpaminany be ohatran'ny rehetra ry Jeremiasy ry Isaia izy fa zay ny lazan'ny baiboly azy zay ny lazandreo zay mpaminany kely zany nanoratra zavatra kelikely any zareo a fa zavatra ngezabe koa nefa noho ny soratany eto de ny soramandry amin'io mika fahenina io a de hoe ny teny fampibebahana ny Israely inona moa ny olona hoe atao hoe mibebaka ny olona sena mibebaka de olona avy nanota ary misy zavatra mirima amin'ny fahotana hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tamboliota mahafinaritra kely izy zany soratra paozin'le soratra ny anabavy Iama zany Iama manampy ary manana tahiny tompo elaela zay tsy nahitany anabavy Marie Charline tahiny tompo anabavy Jenny anabavy Marie-Jo anabavy Lucia anabavy izy avy mbola tsy hitako teo Lucinda alleluia Mamy Soandry alleluia ny olona mila mibebaka de olona avy nanota ary zao rehefa malala ny zanak'Israely a rehefa manota de babo matoa zany ny zanak'Israely babo de avy nanota izy zay tsisy adevitra tsy mety babo zany reo raha vao ohatra hoe tsy nanota fa nanota ihany mahatonga andreo ho babo ka eto de zao ny tenin'Andriamanitra zao ny tenin'ny Mika inona no etiko alleluia tsisy isaona mahafinaritra kely hafa misy le karaktera le soratra ao de mahafinaritra ery mijery azy inona no etiko manantona an' Jehova sy miondrika eo anatrany Andriamanitra zay any amin'ny avo eto zany de zao anantona an'Andriamanitra ary zareo eto tsy hoe ananton'Andriamanitra mivavaka maraina na ananton'Andriamanitra mivavaka ohatran'izao ataontsika hoe mivavaka fiambenana zao fa le anantona an'Andriamanitra eto a de zao alleluia rehefa beasa de tsy mahita toriteny de mijery redivision andro misy foana ao amin'ny virako feno toriteny ao alleluia de zao io zany no inona ny entiko manantona rehefa anantona an'Andriamanitra zareo eto a tsy le manantona an'Andriamanitra ohatrany hoe tsika hivavaka zao ananton'Andriamanitra ohatrany hoe misy andeha hivavaka hoe rehefa andro sabata fa le manantona tenin'Andriamanitra de zareo ananton'Andriamanitra avy nanota izy eo zany hoe hiverina amin'Andriamanitra zany hoe hibebaka amin'Andriamanitra hitady ny fon'Andriamanitra hoe hamitra-pihavanana ary tsika ravana malala de mila mamitra-pihavanana amin'Andriamanitra foana zany olona tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra zany olona miady amin'Andriamanitra zany de olona tsy ahita mangirana mihitsy zany raha tsy mamitra-pihavanana amin'Andriamanitra misy sira zay mahafinaritra be moa ve vita moa vita fiava
ohatra misy an'izay zay mo vita fihavanana amin'Andriamanitra va ianao raha ianao tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia ataovy haingana zay io havananao amin'Andriamanitra atovy haingana aza manoatra an'ilay rahalahy zay tsy nentin'ny vavaka izy fa manino ianao rahalany tsy vavaka mbola midongy kely aho izy mbola miady kely zay izy Jesosy amin'izao fotoana izao nampatahotra azy zay teny zay mbola miady kely amin'i Jesosy aho izy ohatran'ny hoe mpivady miady ireny zany dia tsy vavaka izy satria zay rahalahy zany nivavaka sady nanao politika zay mahatonga antsika tsy manao politika zany mahatonga antsika tsy manao politika zany ianao raha olona hivavaka ianao hitady an'Andriamanitra ianao any an-danitra aza manao politika ianao fa tsy miaraka izany tsy miaraka izany zany mahatonga antsika eto tsika zao na tsika rehefa mivavaka firenena azy dia tsy ataontsika mihitsy zany hoe ohatra hoe manana firehana politika tsika dia tsy ataontsika eto mihitsy zany hoe atao hitan'ny olona hoe za momba an'iza na momba an'iza amin'izao zavatra midangana Madagasikara zao atsika na dia manana kely ary tsika hoe mety fironansitsika dia tsika miezaka ho neutre tsika miezaka ho neutre tsika ary tsy ampidintsika eto amin'ny fandarantsika mihitsy zany resaka politika zany mila vita fihavanana mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra le rahalahy naniry ho lasa minisitra izy tamin'izay dia nangataka izy mifady hanina mba ho lasa minisitra satria tamin'izany izy niovaova tao amin'ny gouvernement tao ka ny rahalahy manam-pahaizana dia efa nisy siosio tany hoe mety ho lasa minisitra dia nanantena avy mihitsy izy tamin'izay ho lasa minisitra vavaka mafy mihitsy io lasa minisitra fa nivoaka ny listan'ny gouvernement tamin'izany dia tsy izy le minisitra tena tezitra izy tena zaho izy tena aoka alefantsika iny izy ny amin'ny manaraka enabavy hiaro-manana ampatsiahivo dia alefantsika iny amin'ny manaraka fa tena nidongy amin'izay ny rahalahy tsy nivavaka tsy ninoasa an'Andriamanitra satria manino satria tsy lasa minisitra fa za te teny aminao tsy tombontsoa an'Andriamanitra tsika lasa minisitra sy député sy ny sisa zany satria ny antony aloha tsika tena député any lanitra tena misolo vavan'Andriamanitra alleloia ka eto dia mila miverina mamitram-pihavanana amin'Andriamanitra ny zanak'Israely avo babo avo nanota tia zany lay fiverenana tia zany le fanatonana an'Andriamanitra hitady famindrapo araka le soramanitra teny fampibebahana amin'ny Israely ao amin'ny Mika 4:7 dia ny soramanitra dia ny ampodiany Jehovah ny voninahitra sy rehefa avy nampahoriana izy fa manino izy nampahoriana satria izy nanota tsy tafasaraka tamin'Andriamanitra eto dia manontany amin'izay ny tenin'Andriamanitra manontany zareo hoe inona no entiko manantona any Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo zany izy zany tena hitanao ohatra hoe tiaka rehefa avy anao tsy nety kely tsika tamin'ny ray aman-dreny dia rehefa anatin'ny ray aman-dreny dia manao zavatra tsara mety manolotra zavatra kely tononkalo kely na zavatra kely tsy fantatro anatona an'Andriamanitra aka fity aka ny fony na nianatra indray andro nanao matematika sady migitrika no lasa nivoaka aloha tsara bulletin fa tena notiko tamin'ny matematika ozy ianao tena firy na atahotra ny dadako mihitsy papako mihitsy tamin'izay ampiseho an'le noty ambany be amin'le matematika tonga avany izy dala papa izy anao tsy mizay ina papa nanao ny asa nana ampiseho an'le bulletin io maka ny fony ka eto inona ny entiko maka ny fon'Andriamanitra inona ny entiko mambabo ny fon'Andriamanitra indray androany inona ny mba ahitako fiteo anatrehan'Andriamanitra misy fotoana Jakoba aka ny fony Isaka
dia nanaovany sakafo nanaovany hanimpi. Misy fotoana Abrahama andeha aka ny fon'Andriamanitra, aka n'le fanekena mba hipololotra hivoaka le fanekena dia nanao fanatitra ao an'Andriamanitra. Misy fotoana Abela te aka sitraka amin'Andriamanitra dia nanolotra ny matavy. Ary fantatsika izany Solomona izany efa manao fanatitra fa tena mba isao ny fanatitra nataony Solomona. Inona ny dika hoe aka ny fon'Andriamanitra. Fa zao tsy mitovy le aka ny fo. Reto aka ny fon'Andriamanitra indray. Anambitamby an'Andriamanitra indray. Hibebaka tamin'ny ratsy natao. Dia niteny izy, inona no entiko manatona an' Jehova? Niady hevitra, inona no entiny? Inona no entiko miondrika anatrehan'ny Andriamanitra izay any amin'ny avo? Anatitra azy mitondra fanatitra odorana ve? Miady miady saina mihitsy. Fanatitra odorana ve? Sa ombola kely ray taona? Miezaka mitadidy ny fanatitra nataon'ny olona. Inona moa nataony Abrahama? Ombola kely ray taona. Izany ve no entitsika? Izany ve no entiko anatina n'Andriamanitra? Fa za tsy maintsy mila mahita an'Andriamanitra androany. Alleluia. Ohatran'ny rahatody izany atao mangirana mihitsy ny trano. Inona ary? Fanatitra odorana ve? Ombola kely ray taona ve? Satria tsika avy tafasaraka tamin'Andriamanitra, iveriny tsika androany. Mila maka ny fon'Andriamanitra tsika. Natokana manazavanao an'izany mantsy dia nisy tokoa nanao fanatitra tao amin'ny Baiboly. Ary fanatitra dia natao tao amin'ny Baiboly. Eto misy olona mety diso fanantenana. Mety misy olona mety hanao fahadisoana. Raha mieritreritra izany olona izany fa anatina n'Andriamanitra izy eto dia hitondra fanatitra odorana ombola kely ray taona. Satria nanontany izy mbola nanontany, sitraky Jehova ny ondro laharivo. Nomboka manontany tena izany izy. Vonanina n'iny le fiverenana nahazo azy. Tsika raha tena lasa lavitra loatra tsika. Za mihitsy fa raha ombola kely ray taona tsy kely loatra izany. Tsy hainge tena nanao izay nampiran'Andriamanitra mihitsy. Teo za miasa ny saina. Sitrak'Andriamanitra va ny ondro laharivo sa atao ondry arivo? Betsaka ange izay fahotana nataontsika izay. Tsy te hahita mihitsy hoe tonga antsika dia tsy faly kory Andriamanitra mahita ombola kely ray taona sa ondry arivo. Sa ve renirano dilolo ray alina? Ahoana ny eritreretrareo? Tsy ange tena nijangajangy, tena nanompo Andriamanitra afy. Nalahelo tamintsika ange Andriamanitra sa tena dilolo ray alina. Manapa-kevitra eo izany. Miady hevitra eo izany. Miasa ny saina, mitady Andriamanitra. Inona ny ataoko? Fa tsy maintsy tahinao, tsy maintsy tafaray aminao, tsy maintsy tafaverina aminao. Mbola hita ihany eo, mbola tsy ohatry ny hitanao izany mihitsy ohatry ampiverina ny fon'Andriamanitra amintsika aby izany ry havana. Hanolotra ny lamatoako mihitsy noho ny fahatsoko fa nanateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko. Niakatra ihany ny totony eto. Sany lamato mihitsy ny arefa izany zanakitsika tena atolotra an'Andriamanitra fa tena mila mahazo ny fon'Andriamanitra tsika. Misy olona ho diso fanantenana raha mieritreritra fa ho vidiana vola ny fiverenana amin'Andriamanitra. Diso fanantenana. Isaolo nge ravana nanao an'izany. Ngebaka itsika any amin'ny Samuela faharoa, Samuela voalohany. Vady. Samuela voalohany, toko 15. Teto nisy fahadisoana nataon'ny Saoly. Ary Saoly nieritreritra ohatran'ny nieritreritra olona tany amin'ny Mika. Ny olona tany amin'ny Mika mbola nieritreritra ary nandinika tsara. Tena zay ve ny sitrapon'Andriamanitra? Zay ve ny afaka n'izao fahotantsika amin'Andriamanitra?
fa isôly efa tapalatsaka tao anatin'izany fandriky zany. Isôly ry havana neritreritra fa azo fidiana ny famindrapon'Andriamanitra. Saoly neritreritra fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra materialista, olona Andriamanitra tia vola, tia fanatitra, tia inaka ho jambandreny raha misy zavatra tsy mety ataontsika. Ry havana malala, ateteny aminao tena teteny aminao marimarina mihitsy ary avako malalako. Fa Saoly tena niteny nasiana nandringana ny Amalekita izy. Zay Samuela voalohany toko 10 mantsy. Nasiana nandringana ny Amalekita hatramin'ny zaza manonika, hatramin'ny biby fiompy, hatramin'ny mpanjaka tokony haringa. Saoly tao. Ny olona tao amin'ny Saoly dia zao, le zavatra saina ringan'Andriamanitra, zavatra tsara. Le zavatra sain'Andriamanitra ringana, zavatra tsara. Ho ry havana malala, ianao ve sa maningana zavatra tsara? Misy zavatra tsara zany dia asiana ringanao. Tsara aminao, mamirapiratra aminao, matavy aminao, fa tsy mety amin'Andriamanitra. Satria Amalekita dia fahavalon'ny Israely. Misy fahotana ry havana mahafinaritra. Sarotra nge miala amin'ny fahotana. Satria maninona? Fahotana nge nahafinaritra. Nahita tsiro nge tsika amin'ny sosilabera dia le mamimamy mahafinaritra. Mahita tsiro nge tsika ry havana amin'ny fahotana. Matoa tsy mety miala amin'ny fijangajangana ny olona dia satria misy tsirony ao. Matoa tsy mety miala amina filalaovan-dratsy sy ny sisa ny olona. Dia livrena mihitsy ho afaka. Dia satria ratsy io. Satria nahafinaritra tao. Ry havana malala, Andriamanitra tsy azonao vidiana amin'izany. Andriamanitra niteny tamin'ny Saoly ary ihany ny Amalekita. Inona ny hevitry ny Amalekita amin'izao tsika mihaino izao? Fahotana nge hoe. Fahotana nge no nahatonga ny zanak'Israely babo e. Ary ny Amalekita dia tsy manao fa tsy mambabo, sy mamono, sy manafika, sy mampijaly ny zanak'Israely. Ka nahatonga n'Andriamanitra teny aringano daholo fa tsy te ahitan'ireo intsony aho. Ny zanak'Israely any aoriana any tsy tiako lavon'ireo intsony. Eny ary hozy izy Saoly, ao fa ho aringako Andriamanitra. Fa zao ny zavatra nitranga, naringany tokoa aloha izay ratsy. Naringany ratsy. Betsaka amintsika no miova fo, dia hoy tsika hoe tena hiala amin'ny paraka, tena tsoka any ty paraka ty fa tena tsy hiala amin'io a pastera, tena irako zao dia zao i paraka io. Ny paraky ny alanao, misy zavatra hafa, matavy ao. Satria ny Saoly teto dia izay naringa voalazan'ny ten'Andriamanitra fa i Saoly ny amelin'ny Amalekita. Samuela voalohany toko 10. Ary Saoly namelin'ny Amalekita hatrany Havila amin'ny lalana makany Sora izay tandrefiny Egipta. Ary azo Samabela gaga mpanjakany Amalekita fa amin'ny vahoaka rehetra kosa dia naringany. Naringany tamin'ny lelatsabatra. Fa Saoly tsy namono ny gaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanozo sy ny omby sy ny mifary, ny zanak'ondry sy izay rehetra, fa tsy fono naringany ireny. Fa ny ratsy rehetra kosa izay tsy tiany kosa dia naringany any avokoa. Ohatra. Mampirafy be dia be zany ianao ohatra. Dia misy alefa tsy dia tiatianao ireny. Tratra ny vadinao ianao. Tratra anaty telefonina ohatra amin'ny mesazy. Mila tena saraka nareo dia izay ratsiratsy tamin'ireo no natsoinao dia sarahanao. Na misy karazana ota, hitanao mihitsy tsy dia makaizy ty. Ireny tsy mampanino anao miala aminy. Fa misy anankiray na roa na telo, le tena matavy, tsy fonao mihitsy. Misy olona afaka miala amin'ny sigara izy, fa tsy mety tafiala amin'ny lainga. Misy olona afaka mitoka izy, fa tsy mety tafiala amin'ny fijangajangana. Misy olona mety afaka amina karazana fahotana hafa izy, fa misy matavitavy ao tehiriziny tsy voniny. Tsy ry havana malala.
Andriamanitra rehefa miteny aringano de aringano fa teto de zao nataony Samibelona Agaga mpanjaka misy hevitra tao anatiny tamin'izay hoe raha mitambatra amireto a raha mitambatra sy mpanjaka alaiko ny taktikany a miara-miasa zay a mety ho tafita ihany de ny matavy rehetrarehetra tsy ny fonina riny tsy ny fonina ringana fa zao fantany nefa fa tsy sitrapon'Andriamanitra fantany fa tsy sitrapon'Andriamanitra fantany tsara satria ny tenenina tsara izy hoe zao ny ataonao zao ny sitrapon'Andriamanitra tokony ataonao aringano reo fa tsy fondy de zao ny zavatra nataony inonao tsara ny kividy an'Andriamanitra izy a natsafa fa tsy netiny nataony fa nefa sady tia ny Andriamanitra ny tiany koa le Agaga sady tsy te ho tafasaraka amin'Andriamanitra sao no te hanana nyreto ilay matavy sy le mifa izay nasian'Andriamanitra naringana de zao no nataony ary aza manao an'izao ianao aza manao an'ity zavatra ity ianao de ny fomba maraina koa Samuela amin'ny efa avagin'Andriamanitra endana jereo fa nanaonao foana indray Saoly ary fomba maraina koa Samuela tsy anan'ny Saoly de nisy nilaza tamin'ny Samuela hoe Saoly efa tonga tao Karmela rindro izy nanorona fahatsiarovana ho azy de niodina ka nandroso nidina ao any Gilgal ary Samuela tonga teo amin'ny Saoly de hoy Saoly taminy ho tahiny Jehovah anie ianao efa natanteraka ny tenin Jehovah tano tena tonga de iala amparaka mbola tapasotro taoko zany mihitsy nampavorodinina tonga de Saoly zany to de ndre are neka amitaka ny Samuela efa navitako vitako Samuela lamina be tsika vitako ny sitrapon'Andriamanitra efa nanao tanteraka ny tenin Jehovah hoy Samuela inona nefa zany fibarareko ny ondry amanosy reny ny sofiko zany sy ny fimamahany ondry ary hoy Samuela avy tany amin'ny Amalekita no nitondrany reny fa ny olona zany le manilika tsy izy fa ny olona izy nefa mpanjaka fa ny olona namela izay ondry amanosy tsara indrindra mba ho vonoina atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao fa ny sisa de naringana ihany avokoa ry havana saika hividy an'Andriamanitra saika hividy ny famindrapon'Andriamanitra saika hividy ny sitraka avy amin'Andriamanitra izy Saoly teto zavatra tsy tian'Andriamanitra fa tiany de ny zavatra nataony ireo ihany nanaovany fanatitra satria izy nieritreritra fa avy manaton'Andriamanitra amin'ny fanatitra tonga de miparabana tonga de mitanatana ny varavarana tonga de misokatra ny tanan'Andriamanitra hoe avy nanao tsy nety ianao zany tonga de fanatitra ny andefasanao angalanao ny sitraka amin'Andriamanitra nataoko fanatitra ao zay izy efa nataonay ary ny tena mampime amin'io tsy le izy rehetra natao fanatitra hodorana fa mbola mino koa fa mbola zay tena tsara ny tazomy fa zay matavitavy teo midorany azoko atsainy zany satria maninona ny olona rehefa ao anatin'ny filankarena ma tsy nahazo any Saoly teo zay ve de hopotehana kosa alao mba tena nany rehefa arena be reo ve de hopotehana tsy magangy raha fa ny Saoly nge maty ny Amalekita ny farany fa avalo afa ny atamy fa Amalekita reny namono azy satria naniny tsy nanaiky hamono Amalekita Andriamanitra rehefa miteny hoe vonoy de misy anton'izay zao ny zavatra nitranga 2:20 fa manjary lava raha ho vakiko aminao daholo 2:20 zao ny zavatra nytenen'ny tenin'Andriamanitra fa hoy Samuela sitraky Jehovah moa ny fanatitra hodorina sy ny fanatitra hafalatsadra mihoatra noho ny mihaino ny feon'i Jehovah ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny mihaino ny tsara noho ny tsaboran'ombalahy fa ny mihodina de toy ny herika eo amin'ny fankatoavana ary ny ditra de toy ny manompo sampy sy terafima satria nandany tenin'i Jehovah ianao de ny laviny tsopanjaka kosa ny tena marina fa nampozin'ny Saoly efa nampozin'ny Saoly ry havana malala entina mbavaka anabavy Angela elaela ianao tsy hitako de faly mahitanao eto indray nareo le mpijery talolo reny efa hitanay iverimberinety daholo de faly zay ho avokoa Jesosy tatsika hiverina hirehatra daholo alleloia sady mila entina mbavaka ianao ny ianao mihitsy koa tonga de mila manapa-kevitra miala daholo matavitavy rehetra
zany a entina mivavaka ianao tsy haika aho fiteny zao tonga de nidorany mba ninona mba hoe amin'izay Andriamanitra tsy miteny a de hoaniny amin'izay koa matavy kefa mba nahazo ny anjara ny Andriamanitra ry havana nga Andriamanitra olombelona ry havana nga Andriamanitra sanatria tsara-panao kolikoly de omenao miakatra fitsarana de omenao matavitavy le mpitsara de milambany aminao iny ny lan'Andriamanitra an'ireo ry havana malala fa tsy anazy ve ny arena sy ny voninahitra eno tsara ny tenin'ny Samoely sitraky Jehovah va mifanatitra odorina sy mifanatitra falatsatra mihoatra noho ny miain'ny feony ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra izy ary ny miain'ny tsara noho ny sabora no mbala tsika izay tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomia 10:12 ny ten'Andriamanitra ary ankehitriny ry Israely inona moa no ilain'ny Jehovahandriamanitra ao aminao fa tsy ny atahotra ny Jehovahandriamanitra ao sy handeha amin'ny lalany rehetra ary ho tia azy sy hanompo an'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra hitandrina ny didin'i Jehova sy ny lalany izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao ino raha ny Jehovahandriamanitra ao ny lanitra sy ny tany ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra ao anatiny aminy kanefa ny razanao ny raiketan'ny fitiavan'i Jehova ka nifidy anareo zanany namimby izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao kofrao ny fonareo fa aza mafy antoka antsony ianareo ry havana malala eto de miteny ny ten'Andriamanitra inona moa inona ny lan'ny Jehova aminao inona ny ilain'ny Jehova aminao volamena de vatsoa araka le hira teo saboran'ombalaha odoranao daholo le matavy nefa efa ny tena izy koa raha tazominao hovidinao amin'izany Andriamanitra aza manala baraka an'Andriamanitra aza misozestime an'Andriamanitra ohatr'izany tsika ry havana tsisy ilan'Andriamanitra n'izany ny zavatra ilan'Andriamanitra de izao hiverina aminy ianao tadidiko izay mivady tao anaty olana be mihitsy zany zay tamin'ny 7 taona latsaka lasa 7 taona sy tapany lasa tena tao anaty olana de niditra tao amin'ilay fiangonana vaovao halleloia izay nahatonga anay ohatr'izao izay nahatonga ny ara-panahinay ohatran'izao hitanareo izao fa tena tenako anao ny olona tao tamin'izany efa nitahin'Andriamanitra ka io anaty trosa de ao anaty ady de Deutéronomia 10:12 anabavy Sidonia Deutéronomia 10:12 andininy toko 12 hatramin'ny faharoapolo any azonao vakiana hatramin'ny faha 120. Halleloia niditra tao zay tena tsy nanana na ariary fa nanao tamin'izany nisy tamin'izany Pentecoste de nisy fanaterana voalombokatra tamin'izany tandrina zany ny fiangonana nisy anay zay mivady koa mbola manao an'izany de zao tena tsy nanana tena nangotika anao tena hoe tena manao fanatitra ny olona io tsy ohatrany taminay tamin'izay nanao sekoly taloha zay rehefa mivavaka taloha de mena fanatitra mena rakitra de faly be mihitsy rehefa le ohatry ny taty kafe iny no alefa le dekona le lavalava ohatr'izao satria maninona ny tanany fotsiny moa de atao de ohatrany somary ahetsika kely fa tsy mandatsaka fa rehefa le vilia ohatry ny aluminium zay izy de tsy maintsy mandatsaka hita daholo hita daholo ny fanatitra tamin'izay mbola kely fa raha vao le fanatitra faharoa izy matetika ao amin'ny fiangonana misy anay de le taty kafe ohatry ny violet zay de iny alefa le décor de sy vao miala any ny taty kafe de efa manana goûter zay raha koty salamba satria tsy alefa le izy fa mody tanana fotsiny de izay hitandromamana ery ambany manao fanatitra ino fanatitra tsisy latsaka ao fa tia tanana iny de anaovana vidanina mofo lasary zany ka zay tamin'io vavaka io tsy afaka tsisy taty kafe ary efa tsy te handainga amin'izany intsony koa fa tena tsy nanana fa zao ny teninay Jesosy tsy manana izay androany fa anana izay ao aoriana de ho hitanao fa androany aloha tamin'izany tena hiverina mihitsy avy nanota nge zay tamin'izany potiky ny fiainana nge zay tamin'izany fa hanomboka hitady an'Andriamanitra
fa raha vola fanatitra rehefa nanotediavin'Andriamanitra taminay raha hiverina aminy tamin'izany araka ny teny lalàna Jonatany tsy nitory teny teto izy androany ary tsy ho tafaverina tamin'Andriamanitra no vino hoe posy vida ho trosa be dia be nentina niditra tao tsisy fa tena araka lira toy izay Jesosy tsy manana andro tsy manana omena Jesosy za tsy handainga eto amin'ny olona zany hoe mody manao fanatitra fa tena tsy manana rehefa tsy misy mody atao koa rehetra azo atao le mody ohatry hoe vao fanatitra dia mody misy aza dia tampoka ny tokotany dia mody mivoaka na mody te handeha hivoaka any amin'ny toilette ohatry izany dia vita fanatitra vao veny nefa fa ataony daholo zany rehefa mangalatra fanatitra taloha tamin'ny mbola kely vao miakatra dia koa dia mody ianao no mivoaka ohatry hoe andeha poritra ohatry ny hatramin'izay ianao tsy poritra fa rehefa fanatitra ianao poritra vita mihitsy fanatitra vita koa ianao izay nataonao tany ary aza batratra an'ilay fanatitra manodidina tamin'izany fa tsy maintsy mandefa ihany hita miariary tsisy mofo lasary taon'izany tena tsy nanana tsisy fa zao ny tenenay Jesosy ny foko baraiso androany fa tsy manana araka lira teo fa ny foko alleloia io zao ianabavy anitra reny fa mitovy amiko amin'ilay tady kafe iny tsisy hita zany iny zavatra izany tsy mba anao tanana anaty tady kafe fa le milatsaka ao ny zava-dehibe fa soa Jesosy fa mamindra fo Jesosy ke teo anoloan'ilay fanaovana fanatitra jery mahafinaritra Andriamanitra fa zao ry havana malala velona amin'ilay mika teo tsika niady hevitra teo hositrako Jehova hoa miondro lahy arivarivo ny renirano dililo 2 litra ray alina sy ny sisa ry olombelona halleloia ry olombelona 15 efa naseho anao zay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ny tia famondrana ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetreteny androany koa mianododika amintsika rehetrarehetra misy olona tena te hiverina mafy amin'Andriamanitra misy olona tena maniry mihitsy hoe tompo za Jesosy tena te hiverina aminao inona ny ataoko Jesosy meko inona ianao Jesosy meko inona ianao Jesosy mba hahatonga anahy ho tafaverina aminao amin'ity androany ity za dia teny aminao ry havana malala hoe tena Andriamanitra vakintsika teo hoe any amin'ny le mika teo alleloia any amin'le azafady any amin'le Deutéronomia 10:12 alleloia zao ny zavatra ataontsika androany raha ianao tena titanao tena te hiverina teo tafaverina amin'Andriamanitra ianao androany mety misy zavatra tokony ataontsika Deutéronomia 10:12 koforao ny fonareo fa aza mafiatoka intsony ianareo forao ny fonareo ary ny ten'Andriamanitra koa dia milaza aza ny lambanareo ny triarinareo fa ny fonareo ny triatriarina trian'Andriamanitra zany raha teteny amintsika rehetrarehetra ry havana malala androany misy toe-po anankiray tiako hananantsika ao amin'ny Samuel faharoa tantaran'i Davida izy ity Davida rehefa nisy zavatra tsy nety nataony dia nifady hanina izy neverin'i Davida fa azo fidinana anaty fifadikan'Andriamanitra nanota izy fatan'izao fa ota fatan'izao fa fijangajangana nangalary ny vadiny Oria dia nivonoana Oria dia nalay ny Batseba dia niterahany dia narary mafy ny zaza rehefa fitona dia izao nieritreritra Davida hoe hifady hanina eny efa fiverenana amin'Andriamanitra daholo izany fa ingery havany matantoka be ho Andriamanitra raha hoe fantaritsika izao mihitsy io ota dia fantaritsika koa fa Andriamanitra mamindra fo dia ataontsika ihany le ota dia avetsika mifady hanina fantaritsika fa mamindra fo Andriamanitra
maty antoka be andriamanitra voan'andriamanitra anatin'ilay afera raha afera io be deabe ny olo loatra izany misy antony ravy ntsika tsy samanao ninina eo misy ny olona misangisangy fampitana ravany dia mieritrehitra andriamanitra fantatro fa mamindra foana fa tena tsy zakako misy ty fakam-panahy ity dia atao ilay izy dia mibebaka fotsiny rehefa avy eo dia mieritrehitra ny hoe andriamanitra mamindra fo dia ohatrany tsy nisy ilay teo ka tsy ndoa hanota daholo raha izany rehefa namalala fa io nge dia tanteraka foana hoe fahafatesana ny tambony io dia mety tsy maty ara-baky teny tsy maty ianao fa misy zavatra fahafatesana foana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay misangisangy fahotana zany raha teteny amintsika rehetrarehetra rehefa avy namalala fa za teteny aminao androany fady any ny Davida fa maty any ny zaza satria zao ilay vokatr'ilay fahotana efa ilay zaza maty fa ny vokatr'ilay fivadikanina Davida tafaverina amen misy zavatra niarany ainga ihany teto fa midekala arak'ilay izy ihany koa Davida nanota tamin'ny fotoana nanontany dia efa nivoaka ny didin'Andriamanitra fahafatesana ny tambony io dia efa nandeha le fa niasa tsikelikely le vokatr'le ota tonga teo amin'ny Davida nanomboka loza manamba ny loza mitatao Davida ny fady anina le zaza maty any fa nivokana fivadikanina Davida tafaverina tamin'Andriamanitra jereo ny zavatra nitranga nanontany Davida no hitany Davida fa nitakiritsika amin'ny mpanompony dia fatany fa maty ny zaza toy izy tamin'ny mpanompony maty va ny zaza ary ireo maty dia niarina tsy nandro teo amin'ny tany intsony Davida ary nandro sy niositra dililo nanova amin'ny fitafiana dia nakao an-tranon'i Jehova ka nikohaka raha tsika izany nasaka antsika aza ny maty dia inona no ataontsika milongolongy amin'Andriamanitra isika fa ilay Davida ry havana malala fantany tsy azo novidiana tamin'ny fivadikan'Andriamanitra fa novidiny tamin'ny fanorantenany dia indry izy mitondra valina fivadikanina dia nandohalika nikohaka ary azoko an-tsaina ny vavaka nataony mbola ny tenan'izy Andriamanitra ny zaza ny maty fa ny fifandraisako aminao aza velao maty dia nisoloan'Andriamanitra ny zaza nisoloan'ny Solomona mika toko fahenina andron'ny fahenina hatramin'ny fahavalo ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ny Jehova aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy no tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra hatramin'ny fanetretena dia tafaverina nge ny zanak'Israely tafaverina tamin'Andriamanitra satria efa avy-babo androany tsy hividy ny famindrapon'Andriamanitra isika tsy mila mivolanao Andriamanitra tsy mila mivolamenanao Andriamanitra raha ilainao ny ahazo famindrapo aminy manoloana tena ho azy ianao androany ary io zavatra io dia efa fantatr'Andriamanitra fa matetika ny olona avy tany amin'ny fahababoana tsy manana volamena sy vatosoa atolotra izany matetika ny olona avy any amin'ny fahababoana tsy manana an'ireo reo ny adevitra fotsiny ny entiko manatra an'izay anaty tazo mitondra fanatitra hodorana inona ny fanatitra hodorana nge avy-babo tsy manana ninina nge ianao firesaka ka atao omby kely ray taona hitrosa omby kely ray taona ianao nge avy-babo olona avy-babo zany lasan'ny mpambabo avokoa ny omby kely ray taonanao mody mba fantany sa ondry lahy arivorivo aiza ary zay olona aza maty kambo izy voteny aiza zay ondry lahy arivorivo ianao ary avy-babo me fotsiny Andriamanitra ondry lahy arivo miresaka amin'ny anje sery Jesosy ondry lahy arivo rehefa jery ary izy ary efa tsisy ninona tsy vokatra fahotany avy-babo sariny rano dimy iray alina nefa rano tonga tany hoe sa nolotra ny rano matotsika fa tsy sady mampalely any izy mampime laha matotsy andretretinome satria tsisy ninona tsony fa sofa hozy Andriamanitra efa naseho anao zay tsara milain'ny Jehova aminao dia tsotra ihany ny anao ny marina ny anao zay tiany androany te ahitanao hiteny manao hoe za Jesosy androany anao ny sitraponao zay ny eto zay no eto marina mihitsy ny ama azafady fa miteny kely an'izay koa fa za zao
manana appareil anankiray fotsiny a somary spécial zany ahafahako mamaky ny teninao io a fa rehefa mijery amin'ny téléphone eto de tsisy ninona vovako zatra teneninao a fa lasa ohatry ny caractère hafahafa be le izy a zany arabavy tsara le izy za zao mahita an'izy hoe tsara be le soratra satria misy fitaovana anankiray fijereko an'io de afaka micrypter an'io soratranao io fa raha vao ato amin'le appareil tsotra amin'ny téléphone an'io de tsisy ninona voasoratra tsisy ninona hita le izy fa soloa le caractère anao a io ve mazava le soratra io ianao za ihany zao mahita an'izay fa ny ankizy tsy mahita io mihitsy ny hitan'ny ankizy io ohatry ny carreau kely fotsiny a fa zako ihany no mahita anao hoe ato amin'ny zavatra ato hoe mazava ve le soratra satria miova fotsiny le caractère zao ato a fa tsisy hitan'ny ankizy any a de tahin'Andriamanitra zay no zavatra tiako hita tamintsika androany le tandraraha Jonathan ny anao ny sitrapony te sitraka amin'Andriamanitra ve ianao teo tafaverina amin'Andriamanitra ve ianao teo vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao tsy ondry lahy tsy omby vavy ray taona na ondry lahy arivo na tsy zany fa ny fonao tena hoe za itianao mifoko rehetra Andriamanitra za anao ny sitraponao raha hiverina ianao de ho raisiko indray ny ahafahanao miverina nefa de manaova ny sitrapon'Andriamanitra ho adikako aminareo zavatra tenenena baviama zavatra teneniny voalohany tao io vaiko tompoko mialatsiny voavakinareo ve ny soratra sy ny sisa tany ambony tany moa izy tany ambony tany izy efa teny zavatra maromaro amen alleluia sy ny sisa fa hovaino n'io de am'izay voavakintsika rehetrarehetra samy hitahin'Andriamanitra ary tsika rehetra manomboka androany ary tady teo avy nanota ianao hiverina amin'Andriamanitra ianao tsy ny volanao ny ilain'Andriamanitra tsy ny ondry lahinao fa ifonao io de tsika hiteny manao hoe ny sitraponao tompo zany ny sitrako raha misy olona eto androany tena vonona za hiverina amin'Andriamanitra ataovy ny sitrapony fa ho hitanao ho tafaverina farak'izay angina ianao fa ny famindrapon'Andriamanitra de tsy azotsika vidiana fa azotsika raisina kosa amin'ny fotsika feno fitiavana anazy de meno finaritra ary isika rehetrarehetra halleluia amen te hamitra-pihavanana aminao Andriamanitra ataovy ny sitrapony manomboka androany halleluia ny sitraponao tompo zany no mamiko ny sitraponao tompo ny teloko halleluia ka ninoninona anjo eo amin'ny fiainako ny sitraponao tompo zany no atokisako fampiverina-ako aminao halleluia sitraponao sitraponao tompo halleluia panota tsy mendrika nefa avy ny bebaka ndreto zay mibebaka zay tsy nety rehetra beba ao amin'Andriamanitra fa tsara Andriamanitra amen Jesosy tian'Andriamanitra ke ianao io hoe amen Jesosy zany no mamiko
ka ninoninonanjo eo amin'ny fiainako hoe nisitraponao tompo a io no atokisako fampiverina aminao hoe halleloia tsara ho ahy ianao tsara nge andriamanitra ry havany fitiavana saotra jesosy saotra jesosy endriavana malala androany a mety misy olona eto mandalo olana mety misy eto a olona ohatra misy ady tsy mety tafavoaka izany sao dia mbola babo ianao e sao dia mbola any an-tany fahavabony ianao e naretsika miantso mieritreritra fa miara-mandeha amin'Andriamanitra fa namarisy Josefa aza ngery havana nisy fotoana voafitaka nieritreritra fa niara-mandeha tamin'ny Jesosy fa Jesosy tsy teo io adinao ela be io tsy mety afaka io a za teteny aminao marimarina mihitsy androany verifeo aloha fitafevanana amin'Andriamanitra veloha ianao sao dia nifady an'ny efa impiry ianao zay tsy mety misokatra io zavatra io sao dia mba tokony efa eritreretina inona ny tsy efa nataonao ohatrany tsy nety any tsotra ny teniko aminao androany sady mazava ataovy amin'izay ny sitrapon'Andriamanitra ity fandarana narahanao mety tsy haiko mety efa mataona ny amam-bolana tsy fantatro dia mitory ny fahamarinana ianao nefa ny mbola eto miaraka eto ozy ny eto ohatrany tsy mamaly vavaka Andriamanitra ka matoa ianao nentin'Andriamanitra eto amin'izao fandarana izao dia tian'Andriamanitra hiaina n'ilay zavatra hiainanay midira amin'izay fitandremana fahamarinana esory amin'izay masirasira ela hatramin'izay no mety netrehitra hoe sy Andriamanitra ray ihany io Andriamanitra tsy mijery ivelana io tsisy an'izany fa rehefa ny fonao androany fantatrao ankehitriny misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika tsy ny fanatitra tsy ny saborana ombalahy misy fotoantsika ry havana malala manao tsy mety tsika dia lasitsika manompo an'Andriamanitra dia lasitsika manao ira fiderana tsy ratsy ny ira fiderana teny ilaina fa ianao mieritreritra fa ino na vita fifandraisana na verina fifandraisanao tamin'Andriamanitra tsy ry havana saboran'ombalahy reny tsy hoe tsy ilainy reny fa raha fiverenana amin'Andriamanitra ny ira fiderana tsy mampiverina amin'Andriamanitra hiverina amin'Andriamanitra tsy ny fanaovana asana dekona amin'ny tato fanatitra ny eritreretinao manao asan'Andriamanitra ka ampiverinanao amin'Andriamanitra tsy hoe hiverina amin'Andriamanitra ianao fa nisy fahotana nataonao dia ny famahangivanginao nisa tokantrano isan'ny baravarana hoe izara-tenin'Andriamanitra mamangy ny atsaritsimo ny atsy-andrefana saboran'ombalahy reny raha amin'ny fotoana tia hiverina ianao fa ny ilain'Andriamanitra aminao dia izao triaro ny fonao frao ny fonao mialahy amin'ny ratsy fanao re tandrina didin'Andriamanitra amin'izay isika ao hitanao ny ameran'Andriamanitra ny fifandraisana aminao dia ho tafaferina tokoa ny isika rehetrarehetra hivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy amin'ny misaotra betsaka satria ny fahasoavanao nge Jesosy no nahatanterahana izao fandarana izao androany ary androany Jesosy dia mivavaka eto anatrihanao eto androany ho an'reto mpanomponao misy olona eto Jesosy tena azo antoka misy olona tena antefany zany teny zany eto fa tokony hiverina zany olona zany hatramin'izay zany olona zany mieritreritra fa amin'ny alalan'ny fanaovan'ny saboran'ombalahy sy ny
ondry arivoarivo na tonga azo tafaverina aminao. Andriamanitra tsy voavidy ianao e. Andriamanitra tsy voavidy an'izany ianao Andriamanitra. Fa ny fonay mila miala amin'ny ratsy fanao dia mila mandringaningana ny matavy izay androany. Hiverina aminao zay tompo a. Fa giony tsirairay avy dia ampalalao anay ny fahotanay. Ampalalao anay Jesosy a ny zavatra mampalelo anao izay ataonay Jesosy a. Dia mba ho tafaverina sy ho vita fihavanana aminao zahay. Dia ho tahaka ny Davidy izahay. Rehefa vita ny vokatry ny fahotana dia tafaverina amin'Andriamanitra. Ary tsy tafasaraka intsony. Saotra Jesosy a. Matoky apa ny mpanomponao reto dia hitondra fifandraisana akaiky aminao hivimbina an'izany andeha hody. Hisaraka eto izay. Andeha hatory izay olona vita fihavanana aminao daholo Andriamanitra izay tsirairay avy. Saotra Jesosy. Saotra ny amin'ny toroteny. Saotra ny amin'ny reto mpanomponao izay nijery teto androany. Saotra satria avy aminao ny zavatra rehetra. Ny angatahako aminao Jesosy dia izao tehirizo ireo. Tahaka ny ivavahanao amin'ny mpianatra mba hivavahako koa ny olona mpanaraka an'izao fandarana izao. Dia mba hitehirizanao azy ireo. Misaotra Jesosy a. Voninahitra dia fanao hatramin'izay dia ho mandrakizay a. Halleluia. Amen. Ivavaka ny fandarana nabavy Berta ankehitriny raha afaka miteny nabavy Berta jerentsika kely ny connexion andra tsara dia izy nivavaka ny firenena azafady. Mialatsiny nabavy Berta raha tsy dia ratsy ny connexion anao a. Raha tsy dia ratsy ny connexion anao a fa tsy ianao no miteny azafady a. Tsy nabavy Berta no mivavaka fa ho ampandrosotsika raha latojo a raha afaka miteny amin'izao fotoana izao a dia raha nabavy Berta tsy miteny satria ratsy be ny connexion azafady a fa raha latojo ny teny. Tahin'ny tompontsika rehetra dia manonao fihedanan-tompo afaka mitsika tsirairay avy dia araka hivavaka antsika ho amin'ny firenena. Ry Andriamanitra rainay io, saotra betsaka anao Andriamanitra fa nampahery izany tompo-tenanao izany. Tena hoe nomenao anay indray Andriamanitra ny tena hoe zavatra ankasitrahanao Andriamanitra rehefa hiverina aminao Andriamanitra dia tsy ny harena fa ny fonay torotoro Andriamanitra. Fototoro sy mpangorakorako Davida ataonao tinosinona Andriamanitra. Satria izany tena ankatoavinao izany ny maminao Andriamanitra. Dia tia mifehy ny ampelantananao Andriamanitra ny firenenay. Hitanao Andriamanitra fa tena malaza be ny ao no manao kolokolo sy rehetrarehetra Andriamanitra. Ao no manao resaka hoe fanatitra fotsiny fa ny fony nefa lavitra anao Andriamanitra. Teny tsy anao hoe manaja ana amin'ny molony fa ny fony dia lavitra ana. Andriamanitra ampahafantaro ny firenena mihitsy Andriamanitra. Ny olona rehetrarehetra izay fantatra eny Madagasikara ny Andriamanitra fa tena hoe anatitra anao ankasitrahanao Andriamanitra ka tena tonga eo aminao Andriamanitra anatitra ny fototoro Andriamanitra tena hoe hiverina aminao ary dia hiala amin'ny ratsy fanao ny Andriamanitra dia tena hitodika aminao hibebaka aminao Andriamanitra anao tahaka ny Davida ka tena hiakohaka eo anatrehanao tena hoe hiverina aminao Andriamanitra. Dia anay tsirairay avy reto koa Andriamanitra engany tena ho tonga aminay koa izany teny izany tena hoe ho tanteraka aminay izany Andriamanitra raha misy aminay teto Andriamanitra tena hoe nanota taminao ka tena hiverina aminao Andriamanitra dia raiso izy ary kasio mihitsy Andriamanitra ny fona mba tena hoe hanolo-tena ho anao tena hivavaka aminao Andriamanitra ny fony dia mba tena ho raisinao Andriamanitra. Dia misaotra betsaka Ray Masina ary ny voninahitra tompo dia ho anao irery ihany fisandratana koa dia ho anao irery ihany ary raha nisy tsy ho toy ny vavako Andriamanitra nefa mahaso anay eo ka ianao no anaty tanteraka anazy amin'ny famindraponao lehibe sy mahagaga. Tianao Andriamanitra. Halleluia. Amen. Halleluia. Saotra betsaka ny lala toditsika tamin'ity androany ity tanatin'izay vavaka firenena izay. Dia za koa misaotra anareo tonga teto androany raha tsy tetonareo nangingina teto izay. Raha mbola tsy tokany amin'ny rahalanitra Jesosy dia honeto indray tsika rapitso rapitso alina tahaka izao dia samy dia mirary tontolo alina mahafinaritra ho anao dia tontolo andro rapitso Andriamanitra efa andamina an'izany anisy lalana eny amin'ny tany izy fa za matahotra ianao
anisy loharana tany hevitra izy raha zay ny ilaina tafita ny fiainanao. Dia raha pitsika mioneto ny voninahitra dia atolotsika an'Andriamanitra. Ny akila de moa mandeha www.andramakaizao.com mandeha andro amin'ny maninalina dia sambita inanao tsy mizara an'izy amin'ny Facebook zay satria tianareo appréciena eno an'ilay ao amin'ny site web www.andramakaizao.com dia ao nareo mihaino azy isan'andro isa maraina mizara an'ilay izy dia mikliquer an'io fotsiny nareo dia efa mihaino radio naiza naiza toerana misy anareo dia tahin'Andriamanitra daholo ary voninahitra ho an'Andriamanitra ihany. Halleluja. Amen.